tsy niandry ela ihany koa tao anatin'ity resaka mahakasika ny mpampianatra fanatanjahantena ity fa dia navoatonontonona ny Académie nationale des sports moa izy ity ka dia mitondra fanazavana mikasika indrindra ny zava-misy sy ny marina ao anatiny resakiny ny filohan'ny ny tale général ny ANS Andriamatoa Ranefson Patrice. Tena zavatra à côté de la plaque mihitsy zany resaka zany satria voalohany indrindra aloha ny ANS tsy nampianatra fanatanjahantena hatramin'izao fa efa nilozany toetrandro zany le hoe ny éducation physique anomenina na ny 3EPS satria efa mivoaka ny charte internationale de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport révisé zany dia adidiny rehetrarehetra io ary efa tsy débat tsony zany ka zay hoe malahelo ihany mahay an'izany satria tsy amiko zany tsy miady amin'ny ONS ary faharoa zay ny ezaka natao zany dia tsy fitsabahana andraikitra mihitsy fa ady hevitra natao tao anatin'ny programme ny UNESCO zay nanasana ny ONS zay tonga tao misy docteur anankitelo tao miaraka tamin'ny mpampianatra anankiray ary ny tena tanjona tao dia rovana ny tombontsoa amin'ny mpampianatra fanatanjahantena zay tonga tao ny filohan'ny ASEPS ary fantatsika tsara fa tsy mba misy mpiaro mihitsy fikambanan'io zay ivondrona ny mpampianatra fanatanjahantena rehetra zay mahagaga anay hoe mpampianatra fanatanjahantena amin'izao fotoana izao manentsika anay satria ireo mpikambana ao anatin'io ASEPS io zany no miady mafy ny zoany manakana an'ireo zay mpampianatra fanatanjahantena tsy ara-dalàna zay mampidina ambany ny niveau ny fahaizana vita satria amin'ny alalan'ny fandraisana n'ilay asa amin'ny sarany ambany dia ambany andrindrina koa zany araky ny tatitra renay dia betsaka ny accident misy ny mahamasina iny zay tena matianina no mamonjy an'ireny tanorantsika reny ka ny amaranako fitenenako tsy lava hoe ngamba diso fieritreretra zareo fa tokony anontany mitompona andraikitra ny docteur anankitelo ny solo tena atao ary tsy misy resaka mihitsy tao hoe ho alainay ny fampianarana ny fanatanjahantena an-tsekoly fa ao anatin'le charte internationale de l'éducation physique et du sport dia manao sport ny ANS ao anatin'ny éducation physique et sport eo zany dia lasa resaka maloto satria nisy mpanao fanatanjahantena journaliste nanontany an'izay tamin'ny secrétaire général ny UNESCO ary zay aloha zao hoe mampalahelo ihany raha ohatra ka eny amin'ny université tsy maharaka ny vaovao fa UNESCO zany tsy mpamatsy folo zany ary faharoa an'izay tsy mbola misy resaka projet azahoana vola mihitsy toetra ny mampalahelo zany raha ohatra ka toetra ny ohatran'izany no entina sady mamingana ny adihevitra zay tokony arahana miasa itadiavana vahaolana amin'ny fitotongan'ny fanatanjahantena an-tsekoly amin'izao fotoana izao ka io dia misy ny hoe fanelezana vaovao tsy marina fandikan-dalàna zany fa ny zavatra nentinay zany dia zavatra miainga amina statistika daholo miainga amina lalàna miainga amina convention ary izay no mahatonga anay mieritreritra mihitsy hoe tsy nisy mihitsy hatramin'izao natao ny tompona andraikitra mpanofana ny fanatanjahantena an-tsekoly le ataontsika hoe iny dizy teo PPC zany hoe iny dizy teo perfectionnement professionnalisme continu fa dia ireo mpampianatra fanatanjahantena reo zany dia nandeha fotsiny tany ary zay no mampalahelo amin'izao fotoana izao ny amaranako arzay le hoe famatsim-bola zay fotsiny dia angamba ny tsara nytaniana ny UNESCO raha ohatra ka tena misy an'izay ary sarotra ny raharaha satria tsy misy an'izany mihitsy dia mampalahelo zany resaka fandotoana sy fanaratsiana sy fanalam-baraka zany ary hitady tsara fa institution anankiroa manana maizy azy no alaina baraka amin'ny resaka hoe famatsim-bola tsy marina ohatran'izany.